alady fahatelo manaraka ny trinité, alady farany amin'ny volana jona, alady koa io manantsika mpanahy amin'ny ankatoka isika mpanefana samy tompo rehetra. Ideran'ny tompo isika anatonazy iandrandra ny famindram-pony amin'ny salamo fahadimy amin'ny sivifolo. Salamo fahadimy amin'ny sivifolo ho vakina amin'ny fandimby izany. Salamo fahadimy amin'ny sivifolo ho arahany ira faharoambin'ny folo andin'ny volon'ny faharoa ary ny fahatelo. Avia oka isika ioby amin'ny Jehova, oka isika neo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe amboniny Andriamanitra rehetra izy. Azy ny ranomasina fa izy ny nanao azy, ary ny tany maina dia ny foron'ny tanany. Fa izy no Andriamantsika, ary olony fiandry sy ondry ny tandremana isika, engany eka hoenonareo anio ny feony manao hoe: izay nakanorazanareo fanahy ahy sy ny zany toetra ahy na dia efa hitanazy ny asako. Ka dia nianina tamin'ny fahatezero ka hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako itsy izy. Amen. Misaotra anao zay Tompo ny amin'ny fahasoavanao, famindram-ponao, na dia naniesia tahaka ny zanak'Israely fahiny an-tanany efitra ary zay, na dia naka-fanahy anao ary zay, mbola navelanao, anatrika anao, mbola navelanao anatona anao, ka andeha ho isika ioby hoy ny zanak'Israely. Koa indreto koa izay mahatsiaro fa tokony ho deraina anao, tokony ankalazaina ianao ny vatolampy namonjy anay, aty lavaka zay niadina anay, vaty fehizoro zay antsapazanay. Mpanjaka lehibe ianao, manoatra no zay rehetra lazaina fa Andriamanitra, koa izay amin'ny lidirana ianao. Misaotra anao zay amin'ny Jesosy Kristy zanakao,
izay natonga anay olom-baovao. Misaotra anao zay ny amin'ny fanahy masina izay manamasina anay, ka Andriamanitra dia Andriamanitra telo izay ray masina dia ny Trinité masina. Koa ankehitriny Tompo, manasa anao zay mba handray izany fisaorana izany. Ankehitriny Jesosy Kristy io, manasa anao zay mba handray ny fivavahanay. Ankehitriny ry fanahy masina, mangataka anao zay anamasina zao fanimpom-pivavahana izao. Anamasina amin'ny tokantrano tsirairay avy, ny fony tsirairay avy mandray anao, ka ho feno ny fiadananao ary ho feno ny fihavanana. Izany dia angatany amin'nanan'i Kristy le nampianatra anay hivavaka manao hoe: ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ny ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny nasaza ho anay, ary mamelany amikay, tahaka namelanay izay mety taminay. Aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Hipetraka isika hiomana amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra. 712 andininy voalohany sy ny faharoa mialohan'ny vakiteny, ny andininy fahatelo alohan'ny toroteny. Ka ny eo amin'ny ohabolana toko faharoapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Ohabolana toko faharoapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka, koa izay miraikiraiky azony izany dia tsy entry. Ny fampitahoran'ny mpanjaka dia toy ny fireon'ny liona tanora, izay mampahatezitra azy dia manka-adoza hiatra amin'ny aingy. Voninahitry ny olona ny analavitra ny ady, fa ny adala rehetra kosa misafoka. Toizantsika ny famakinan'ny soratra masina, epistiliny soratan'i Jakoba, toko fahatelo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jakoba toko fahatelo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Izy eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka sehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mireharena mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy ny avy any ambony, fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny any demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorotanana ambanin'izay asa rasy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mianahana na miatsara velatsia. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Faranantsika ny famakinan'ny soratra masina
Filazantsara araka lioka toko faraiky amby roapolo ny andininy fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahena amby telopolo. Lioka toko faraiky amby roapolo ny andininy fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahena amby telopolo. Dia tsika hitsangana eo ampamakina ny filazantsara. Ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesarany vokatry ny fisotrotoka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiny izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany, fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany, fa miambena ka mivavah mandrakarivo mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Amen. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitray, satria ianao dia Andriamanitra tia fihavanana ka miteny aminay isan'andro mba hisinja ny firaisan-tsaina, firaisan-po, firaisam-panahy aminao izany. Ankehitriny izay dia miomana amin'ny alalan'ny fanahinao masina, andray ny teny somafaly, ny toriteny afatra avy amin'ny mpanomponao, ka ny fanahinao masina ny tsilo anay, anazava ny sainay mba ho mpanompo akatoanao tokoa anie izahay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. toerana isika rehetra tompo. Ho aminao izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminao ny fahasoavana mba mifiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Epistily soratan'i Jakoba. Epistily soratan'i Jakoba dia somary masitsika io epistily io, manitsy mivantana amin'ny teny mivantam-bantana i Jakoba. Raha hitantsika amin'ny toko fahatelo io eo ambony andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo dia miresaka momba ny lela izy. Lela ho izy manahirana, biby tsy voafehy. Ny lela ho izy mapetipetina ny fiainana manontolo, mandrehitra afo, foloka daholo ny biby rehetra, fa tsy misy olona mafolaka ny lela. Ary lehilahy ianao izy raha mafolaka ny lela ho izy Jakoba, ary tena mivantana be izy. Ka ivava io no manimba ny fihavana. Dia izay zany no mahatonga azy manome vahaolana momba amin'io lelantsika io izy amin'ilay perikopany vakina teo amin'ny 17 ka hatramin'ny 18. Manontany izy amin'ny 17 izy no mametraka famontanina ndenge mba ho vakitsika ny 17. Izy eo aminareo no eny sy manam-pahalalana, oka sehona amin'ny fitondrantena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy amin'ny fahirana. Izy aminareo no endry sy manan-tsaina, manam-pahalalana. Io fanontaniana foana io, inona ny tsara, endry sa mahay? Misy ny olona endry fa tsy dia mahay, misy ny olona mahay fa tsy manam-pahendrena. Ary zay no manahirana. Le malagasy ve mahay sa tsy mahay? Ohatran'ny betsaka ny manam-pahaizana, ary misehatra maro samihafa, doe kely le gasy, fa maninona tsy mety mandroso? Hoy izy ny sasany hoe ka tsy manam-pahendrena ka mahay. Ary mety marina zany satria
ny malagasy dia kinga amin'ny zavatra tsy manjary. Eto zany Jakoba manome ny vahaolana. Kristianina endry mitondra fihavanana. Zay no lohahevitsika hoe kristianina endry mitondra fihavanana. Inona no andehoana izany? Raha ianao te hoendry sy manam-pahalalana ka hitondra zany fihavanana zany dia manana fifehezan-teny. Mila maneho ny asanao ny fifehezan-teny. I fifehezan-teny io nantsony Jakoba hoe fitondran-tena tsara. Le hoe fitondran-tena tsara eto amin'ny teny fototra dia tahaka amin'ny olona mahay miverina amin'ny lalana, tahaka amin'ny olona mahay manao dihy mirindra. I teatra io manko anisan'ny zavakanto tranainy tamin'ny andron'ny fotoana tranainy ny antikité dia efa misy ny teatra. Ka le dihy mirindra manao amin'ny teatra reny a, ohatr'ireny le fitondran-tena resaha amin'ny Jakoba eto hoe tsy diso toerana, mahay miala sakana, satria dihy mirindra amin'ireny dia misy fandropandrika fa tsy tsotra akory ka rehefa tsy mahay ianao dia mianjera. Ka zay le fifehezan-tena resaha amin'ny Jakoba eto atao hoe fitondran-tena tsara. Hoy izy hoe raha misy fialonana mirehitra sy fampiandamina ao am-ponareo. Ny fifehezan-tena zany dia miaingana ao am-po. Ao am-po manko ny aingan'ny faharatsiana. Ka ao anatinao aloha ny fehezana. Ao ny miaingany fialonana. Rehefa tsy voafehy io miainga avao anatiny ao. Ao ny miaingany lainga, ny fanoherana ny marina. Hoy Jakoba, rehefa tsy voafehintsika zany io a, dia miditra amin'ny divoly. Ka raha misy fialonana fiampiandanina dia tsy izy zay. Ndenge vakitsika ny 710 sy ny 510. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fampiandanina amponareo, aza mirehitra mandainga ny otrany. Izany fahendrena izany dia tsy avy anambony fa araka ny ety an-tanana, araka ny nofo, araka ny demony. Araka ny demony izy. Izany hoe rehefa tsy voafehinao zany ny tenanao dia mirehitra. Nisy fialonana mirehitra. Izany mandrehitra hafa ao ny devoly, ny demony. Ka le fahendrena avy eo a, fahendrena tsy izy, fahendrena ety amin'ny tany, fahendrena miteraka korontana. Rehefa tsy voafehinao zany ny nofonao dia atosiky ny devoly. Aneho fahendrena hafahafa, fahendrena amin'ny lafiny ratsy, hendry amin'ny zava-dratsy, zay le resahana teo, mavitrika amin'ny zavatra tsy manjary. Ary zay no tena manahirana amin'ny fiarahamonina. Hendry rehefa anao ratsy, rehefa naratsy olona, rehefa mandrika olona. Izay fahendrena zay ho Jakoba tsy avy anambony, avy ety amin'ny tany ihany. Mahita fihavanana hafahafa rehefa mely olona. Ka izany hoy Jakoba no manimba ny fihavanana, endry amin'ny zava-dratsy. Marobe tokoa ny ny siansa maizimaizina iny gasy, ny malagasy mahay mandatsabaratra fahamonoan'ny olona, fa tsy anakana angovo anaovana hazavana, fa mikonaina eny amin'ny jirama izy. Dia zay le hoe fahendrena avy aiza, fahalalana avy aiza. Ny devoly koa ry havana dia manome fahalalana, satria izy manam-pahaizana. Fahanaovana zava-dratsy ireny. Ka be dia be ny zanaky ny devoly nomena fahalalana amin'ny fikarakarana rabola, fahangalarana anaovana zava-dratsy. Nomena fahalalana amin'ny teknôlôjia, fahanaovana zava-dratsy. Ary zay le tsy fifehezan-tena resahan'i Jakoba. Mila mifehy tena manomboka amin'ny fontsika ny saintsika isika, mba tonga atsika manana fahendrena mitondra amin'ny fihavanana. Ary zay mahatonga ny Jakoba miteny hoe ny fahendrena avy anambony dia madio aloha. 7:10. Madio. Tena madio ny fahendrena avy anambony. Mila fahadiovam-po, mila fitiavana ny fahamarinana. Izy hoe ny vokatry ny fahamarinana dia fafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Mila fahamarinana antsika na justice zany ao anatin'le fifehezan-tena izay. Ary zay no tenenin'ny mpanao ohabolana, basokafy kely ny ohabolana 20, ohabolana 20 hatramin'ny 7. Ilazana olona tsy mafehy tena karazana anankitelo, tsy mahay mitondra tena tsara,
le tokony olona voalohany a mazava be amin'ny andininy voalohany. Ahoana hoy izy moa? Tsy endry ianao ozy izy tsy manana fahendrena avy any ambony a fa tsy mafeteny ianao a raha mamo. Mazava be iny. Ny anankiray indray a fifehezan'ny tena manoloana ny manam-pahefana, fampitahoran'ny mpanjaka toy ny liona mierina ozy izy, zay mampatezitra azy mankadozy, azy mampatezitra manam-pahefana na sivile miaramila midikan'izany fa hosahirany hoe ianao. Zay zany le fifehezan'ny tena mahalala mifehetena manoloana ny fahefana tahaka ny mpanjaka ny ohatra eto. Ny ohatra fahatelo, fifehezana ny ady. Vavakitsika hoe le fahatelo, andininy fahatelo, voninahitry ny olona no analavitra ady. Fa ny adala rehetra kosa il faut contourner ozy izy manalavira. Zavatra efa hitanao fa mampiady, mampikoronta. Rehefa hitanao fa tsy tian'le olona, mbola indray ny potsirinao. Indray ny potsirinao. Zay mahatonga azy hoe voninahitra neny tsy miady ozy izy. Aloha tsy miady. Fa ny adala ozy izy a misafoka direkitra ny ady. Zay mahatonga ny Jakoba miteny hoe izy aminareo no endry, izy aminareo manam-pahalalana, aseho amin'ny fitondran-tena tsara ny asanao, aseho ny asanao fa mahafeteny ianao. Ny zavatra faharoa avana dia izao, maneho ny asany amin'ny fahalemem-panahy. Verenantsika kely le Jakoba teo toko fahatelo amin'ny fahatelo ambin'ny folo. Jakoba toko fahatelo amin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ahoana hozy izy? Izy eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, okasena amin'ny fitondran'ny tena tsara ny asany amin'inona? Amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fahalemem-panahy iteny io dia sarotra faritana. Fahalemem-panahy avy amin'ny fahendrena, tsy fahatsorana io, samihafa ny tsotra, samihafa ny olona mangina sy ny tsotra. Misy olona mangina fa tsy tsotra mihitsy, rehefa mikasika azy anao dia hitanao no anjohanao. Fa ity fahalemem-panahy ity a manoloana ny fiarahamonina, manoloana ny hafa. Toetran'Andriamanitra io. Ahoana ho Jesosy? Mankanesa ty amiko anareo izay miasa faritra sy mavesatra entana, fa izaho anomenareo fitsarana. Dia misy toetra tononony eo. Ahoana izy? Fa malemy fanahy sy miavonam-po toetran'Andriamanitra io. Fanotran'izany dia toetran-devoly. Masika izy a, tsy mandefitra izy a. Ny fanotra amin'izany dia nitoetra ny nofotsika mora mirehitra, ny filana hita maso, ny sofina, ny vava, ny kibo, ireo dia mora mirehitra. Rehefa anao ny kibo a dia manao tao foana ny masotsika. Ary zay zany le fahalemem-panahy ilaina. Io kibotsika io rehefa nona dia matanjaka tsika, zay mahatonga ny olona mangalatra, mandrobo, satria nona izy io izy nieritreriny. Io masotsika io masika izy io, rehefa mitady zavatra ho jerena, isofotsika io, rehefa teheny zavatra dia manao ny ataony. Izay ny ilana ny fahalemem-panahy. Dia manimba ny fiarahamonina, araka ny teny Jakoba miteraka fialonana amin'ny rehetra, fampiandaniana, manohitra ny marina, araka ny nofo, araka ny demonia. Ary zay mahatonga ny Jakoba ary ambony zany a mitantara momba ny amin'ny lela izy. Ny olona malemy fanahy tsy hoe olona bonaika akory, zay koa mahadiso ny sasany, tsy bonaika akory ny dikan'izany, fa olona tia fihavanana. Ndenge vakitsika ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, Jakoba toko fahatelo. Ny fahendrena zay avy any ambony dia madio, tia fihavanana, mandefy, mora lavitra, be famonjam-poso, be voka-tsoa, tsy mianahana na ame tsara velatsy. Ary ny vokatry ny fahavalona dia afaky amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Tsy hoe olona bonaika akory izy io fa olona mpandala ny fihavanana. Manao zay fisian'ny fihavanana, izy natao hoe faiseur de paix. Io le olona tenenin'i Kristy hoe sambatra ny mpampiavana, fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra, olona mandefitra sy mora lahatra. Fanotra amin'izany ny sarom-po sy ny kizitim-belona, tsy manao lelam-biby ka mikapakapa namana,
fa mibanjina ny famondram-pon'Andriamanitra. Andriamanitra dia Andriamanitra ny famondram-po, ary marina natao hoe vokatry ny fitiavana. Fatatsika ny vokatry ny fitiavana amin'ny Galatiana 5:5, fa ny vokatry ny fitiavana izy dia fiadana, fifaliana, faharo-po, famoram-panahy. Manana an'io izy, ary io fahamarinana koa tsy misaraka amin'io. Tsy maintsy ara-velatsy izy na zany ara, fa rehefa diso dia diso, rehefa marina dia marina. Tsy miangatra, no hoe mianana dia olona miangatra, sabakabaka tsy mety vita eo. Ary zay no manimba fihavanana, tsy te ho ratsy amin'ny ranona nefa tsy te ho ratsy amin'ny rasoa. Nefa fantatra zao hoe rasoa ny diso, eo le tsy mety. Zay lazaiko hoe tsy olona bonaika akory olo malemy fanahy io, fa olona miandany amin'ny fahamarinana hatrany, na dia mandefitra ary izy ny marina ihany. Tsy misaraka zany ny fihavanana sy ny fahamarinana. Ny justice sy réconciliation zany tsy misaraka. Rehefa te havana marina dia tsy maintsy misy fitsarana marina kosa, fa tsy azo atao zany avela fotsiny eo. Zay mahatonga hoe tsy azo atao zany hoe avoaka daholo ny amin'ny prison fa vita ny famelan-kelo, ka misy fitsarana marina. Ny fahalemem-panahy, ny Luka 1:20 dia mampitarina antsika ny amin'ny fihavanana mialohan'ny fahatongavan'i Kristy. Nisy fitsapana lehibe ho avy ho Kristy, satria milaza ny faharavà amin'ny Jerosalema izy, milaza ny faharandro izy, ka tandremonareo sao variana amin'ny fiainana, amin'ny fiainana koa. Amin'izao manko efa malalaka mitoka gasy, dia misy mihiboka miaraka mitoka gasy zao ny sasany, efa tsy mandeha izy dia mihiboka ao an-trano ao mitavoangy. Ka tandremo reno fa tsy maneho fahalemem-panahy ireny, fa hiatra amin'izay rehetra ambonin'ny tany ny fitsapana ka miambena ka mivavaha ho Jesy ao amin'ny Luka 1:20, mba hahery ianareo ka handositra ny zavatra rehetra ho avy. Ary zay ry havana no tiany Jakoba tongavana amintsika hoe te ho endra ianao amin'ny fihavanana, feheza aloha ny tenanao. Zay mahatonga azy ny resaka lela tary ambony hoe fehezo aloha ny lelanao, fehezo ny fihetsem-ponao, fehezo ny sainao, fehezo ny fonao. Rehefa voafehinao reo dia maneho fahalemem-panahy manodidina, mijoroa amin'ny fahamarinana, fa na dia mandefitra ny zavatra rehetra amin'ny fitiavana ianao, na dia famindram-po no ao anatinao ao ny marina ihany. Ireo ry havana no ampianarin'ny Tompo antsika indray ankehitriny hoe asehoy ny asanao amin'ny fivehezan-tena, asehoy ny asanao amin'ny fahalemem-panahy ny fahindrena. Ho an'Andriamanitra reneny voninahitra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia matsiaro tsy nahatanteraka izany sika, ka dia tsika hifony eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao tolombavaka izao. Dia hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka avy any amasina, Andriamanitra tianay, tia fihavanana. Ankehitriny izahay dia matsiaro tokoa fa tsy mahafeny tenanay izahay. Mety voafehinay avokoa ny biby maro isan-karazany sy izay rehetra eo amin'ny fiadidianay, kanefa ny lelanay dia tsy voafehinay. Lasa manimba fihavanana izany, satria manao teny fitaka, manao teny laingy, teny tsao maro isan-karazany, izany no mivoaka amin'ny lelanay. Tsy mahafeteny izahay, tsy voafehinay ny sainay, ny fonay, ny eritreritray, ka manjary manimba fihavanana amin'ny mpiara-belonanay, ary indrindra ihany koa manimba fihavanana aminao Jesosy Kristy. Ka zany no hifonanay ankehitriny. Matetika koa izay dia rehetry ny demonia, ary ny vatanay, ny tempoly masina, izay tokony hitoeran'ny fanahy masina mandrakarivo, dia manjary hanjakan'ny devoly, ny demonia izany. Eny mety manam-pahaizana izahay,
kanefa matetika tsy ampiasanay ampahendrena izany fa entinay ampahafetsena manao ny ratsy mandrakariva izahay mihevitra izay andavy ny namanay amony namanay na amin'ny teny na amin'ny fihetsika na amin'ny fijery ka izany no ifonanay aminao ankehitriny. Eny tokoa Andriamanitra, tsy malemy fanahy izahay, mora tezitra, mora mirehitra, masika ary maro tokoa ny toetra ratsy mivoaka amin'ny fonay tahaka ny fialonana, fiavina vonana, fiatsaram-belatsia izay tsy miendrika tokoa izany. Ka menatra sy mangahy ahy tokoa izay ankehitriny raha mivavaka aminao ary tsapanay fa maloto tokoa ny finoanay, tsy tsotra izay, tsy madio am-po, tsy mandefitra, manjary korotana ny misy eo amin'ny fiarahamonina, tsisy fiadanana, tsisy fahamarinana. Ka ankehitriny nefa dia mino sy matoky izahay fa ny fahendrena madio izay avy any ambony avy aminao Jesosy Kristy no hanadio anay, no hananatra anay isan'andro satria ny fiandoham-pahendrena dia mifatahorana anao Andriamanitra. Ka mifona aminao izahay, mitalao aminao izahay mba ho sasanao tokoa ka adio. Izany vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ataontsika ny hira 7:telopolo-sy-efajato, ny andininy voalohany, faharoa ary fahatelo. antsika zay mibebaka marina tokoa ka andray zany fahendrena amin'ny fihavanana izany nitsangana ireny teny soamafaly fa mafamfahotantsika ny tompo. Hoy ny apôstôly masina amintsika: koa amin'izany satria efa nao marina tamin'ny finoana isika
dia aoka hanana fihavanana amin'Andriamanitra isika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy hamonjy antsika amin'ny fotoan'androny. Fa fony mbola fahavalo azy isika dia nampihavanana tamin'ny Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany izay mamonjy antsika amin'ny fahavelomana ankehitriny rehefa nampihavanana. Noho izany fihavanana amin'ny Kristy izany ry havana, dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotantsika noho ny amin'ny narany masina koa samyamideran'ny Tompo isika. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny helony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona sain'ny Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanany. Amen. Tsy hainay ny angina ira fanampin'ny fahafito. Mivavaka fangatana isika ry havako. Dia raha naisy memboninaitra mandrakariva ianao ry Tompo Andriamanitra io, satria ianao no antoky ny fahatanteran'izao fotoana izao. Afaka nidera sy nankalaza anao izahay, afaka niaino ny sitraponao ary nahazo ny famelan-keloka izay natolotra ao ihany koa ny fiangonana. Isaorana anao izany rehetra izany indrindra fa ny afatra izay natolotra ao anay teo. Ampianarinao mantsy izahay mba hiala amin'ny zavatra mety hiteraka korontana, mety hitondra fisaraham-bazana, ka mba hanana fifehezan-tena satria izany no sitrakao. Raha tsy hanananay koa ny fahalemem-panahy, dia niady sy ny fifandirana, fifanoherana, fizahozahoana no anjaka amin'ny fiarahamonina misy anay. Eny fa na dia ato amin'izao fiangonana izao koa aza, eo amin'ny tokantrano, ny maha-kristianina anay dia ny fahaizanay mifehy-tena ary malemy fanahy, koa tario mandrakariva ny fiangonanao Tompo, mba hiaina izany amin'ny fotoana rehetra. Entinay ambavaka aminao Tompo ny firenenay izay vao avy nankalaza ny fiverenan'ny fahaleovan-tena, ary isaoranay anao izany satria na dia tao anatin'ny fiboana azy ary mbola miaina izany ny firenenay ankehitriny, dia afaka nahatsiaro izany tao anatin'ny filaminana kosa ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Mbola manjaka eto aminay ny valana aretina izay mampatahotra ankehitriny, koa mitondram-bavaka
namanay izahay raha misy indrindraindrindra ny zanaky ny fiangonana tratry izany valana retina izany dia angatanay aminao tompo ny hana sitrananao azy ary hanorenanao ny fanantenany ihany koa ka mba iorina ny finoana anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izy dia tahaka izany ihany koa ireo rehetra izay mbola any amin'ny hopitaly ihany tompo sitrano izy ireo raha misy manana olana fahoriana sedraina amin'izao fotoana izao dia nao Andriamanitra ny hijery manokana ireny olona ireny izany mivavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Andeha ry havako hanambarany finoantsika an'Andriamanitra isika ka ny fanekempinoana laharana 7 no iarahantsika miombona amin'izao fotoana izao. Mino an'Andriamanitra sy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika tonga izy tatsy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova maty sy ny ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho. Izy manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany manambatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitohy ny finoanay. Amen. Petraka ianareo. Isy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo dia manasa ny fandraisana tamin'ny tompo rehetra hitsangana hanao ny hira faharoa amin'ny 50 amin'ny 700 tompo vain'ny foko ny andinin'ny voalohany orain'ny fandraisana samy tompo rehetra. Andinin'ny voalohany hatramin'ny 20. Teny fantatsika ary fanaontsika matetika famakitsika. Matio 5 iny andinin'ny voalohany hatramin'ny 20 matetika antsoina hoe ireo fahasambarana na ny tenin'ny fahasambarana. Vakitsika aminaran'ny tompo ary Jesosy nahitany vahoaka dia niakitra teny ary rehefa tafapetrika izy anatin'azy nylobavy izy ka nateny sambatra ny malevim-panahy fa azy sambatra ny ory fa izy no ampifaliana sambatra ny malevim-panahy fa izy no andovany tany sambatra ny nona sy mangetetany fahamarina fa izy no vokiso sambatra ny mianatra fa izy no mianitrany sambatra ny madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra sambatra ny mpampiana fa izy no atao zanak'Andriamanitra sambatra izay indrenany ny fahamarina fa azy ny fanjakan'Andriamanitra sambatra nireo raha ratsy ny olona sy enjeny ary sy ny teny ratsy rehetra hitenenany langanareo noho ny amiko mifalisy miravoravoy ianareo fa lehibe ny valim-pitenen'Andriamanitra fa toy izany ihany ny anjeny mpaminany izay talohanareo. Amen. Petraka ianareo. Misy asa anankitelo izay matetika tsy haintsika ny valiny. Jereo ny andinin'ny 4, ny andinin'ny 9, ny andinin'ny 7 averintsika. Andinin'ny 4, 9, 7 averintsika hoe sambatra amin'ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny nona sy mangetetany fahamarinana fa izy no vokisana. Sambatra ny mianatra fa izy no ianitrana.
ireo zavatra ireo a dia matetika tsy voavalitsika. Sambatra amin'ny oro fa izy nampifaliana, iarana nampasifa le teny eto, izy nampifaly azy. Zay zany no manahirana. Raha ny toe-tsaina malagasy dia terako alao io, manatona olona dia mba haton'ny olona, mampahery olona dia mba hampahereziny olona. Zany nataontsika rehefa misy fahoriana, manatona olona mifaly dia mba hampifalian'ny olona. Sambatra amin'ny oro fa izy nampifaliana. Zay ny toe-tsaina. Le fahaenina koa mitovy amin'izany amin'ny toe-tsaintsika olombelona. Sambatra ny noana sy mangetetany fahamarinana fa izy no ho vokisana. Ho vokisan'iza. Zay zany le isa. Raha manao fahamarinana amin'ny ranonao a dia mba manao amiko koa izy. Zay no ndraisintsika anio. Rehefa mba harovako izy, mba harovany any ray andro any. Marina ve zany ho hitantsika. Ny amin'ny fahafito, sambatra ny miantra fa izy ny antrana. Hoe manome zavatra le mpangataka dia mba azo koa rehefa avy eo. Manampy olona amin'izay ampiny olona. Ireo teny ireo ry havana natao hoe passif de Dieu. Iarana, mba atao anteny iarana ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Zany hoe le mamoky eto, le mamaly zany, ile miantra, ile mampifaly eto a tsy olombelona tadio fa Andriamanitra. Tandremo tsara zany nareo manao sefaly setely. Tsy hoe kory hoe mampifaly anao a dia ampifaliako ianao dia ampifalianao amin'ny manaraka. Andriamanitra no ampifaly. Zay mahatonga ny hoe tsisy lazaina na sujet ka io teny rehetra dia ampio hoe Andriamanitra. Tsika ve manao an'izany raha ataontsika andao hoe ny raha mantsika amin'ny faefatra fahenina fahafito dia ampio hoe Andriamanitra dia ho hitanao. Sambatra amin'ny oro fa izy no ampifaliana na Andriamanitra. Zay no tena izy amin'io. Sambatra amin'ny noana sy mangetetany fahamarinana fa izy no ho vokisa n'Andriamanitra. Sambatra ny miantra fa izy no hiantran'Andriamanitra. Aza manam teny hiantran'olona ianao rehefa miantra. Zay no dikan'izay. Tsy voatery hiantran'olona ianao. Tsy aterokalao eto. Fa ny ataonao amin'ny olona, tsy le olona ny mamaly azy fa izy Andriamanitra. Zany dikany rehefa mampianatra ny olona, Andriamanitra le resahana eto ina. Zay mahatonga zay passif de Dieu, passivum divinum ozy ny teny latina. Andriamanitra manao an'io asa io. Rehefa ory ianao a tsy olombelona nampifaly anao fa izy Andriamanitra. Ary zany tsy mamarina hoe tsisy mampionina azy mampionina atao ihany iny. Fa raha mijery eto ianao a tsy marina zany. Sambatra ny oro fa izy nampifalia n'Andriamanitra. Andriamanitra efa tonga taloha tao nampahery ianao, nampifaly ianao, nampionina anao. Ary zay Andriamanitra ny fampionona anazy. Andriamanitra foana ny tonga aloha. Fa ny olombelona tsy mahavita mampionina anao nampifaly anao. Ny olombelona tsy mahavita mamoky anao fahamarinana. Ny olombelona tsy mahavita miantra anao. Voafetra izy. Kaza manana tena zavatra loatra amin'ny olombelona. Fa ny tena manao ny zavatra io a Andriamanitra. Le ataonao madinika reo izy a. Zay ny teny Jesosy. Zay nataonareo tamin'ireo madinika indrindra mindroa reo no nataonareo tamy koa. Aza mitandikany io dia afitra dia zao. Aza mitaky zavatra amin'ny olombelona. Aza manao zavatra amin'ny olombelona ka hakanao domoverina amin'ny manaraka. Fa Andriamanitra ny manao an'io. Izy ny tena mampifaly. Izy ny tena mamoky. Ary izy ny tena miantra antsika tahaka ny fiantranana ray ny zanany. Vavaka isika. Misaotra anao zay Tompo. Fay tsy mahavita ninina ny olombelona, tsy mahafa-po ny ataony, tsy mitady valy le tian-tany zay, satria ny fahasambarana ianao Andriamanitra. Ary zany mahatonga anay sambatra na dia ory aza, fa ianao mihitsy ny mampifaly anay, fa tsy mba olombelona io fahasambarana io. Ary zany mahatonga anay sambatra nanoana sy mangetaheta ny fahamarinana azy, satria ianao no manome izany fahamarinana zany, fa tsy misy olombelona mahatateraka zany fahamarinana izany. Zany mahatonga anay sambatra rehefa manome, rehefa mizara zavatra, rehefa manome ho amin'ny hafa, rehefa mamonjy ny hafa, satria Andriamanitra mihitsy no miantra anay, ianao Andriamanitra mihitsy no mamindra fo aminay. Izany fahasambarana izany Tompo,
tianao iaina ny mpanefana tamin'ny tompo rehetra ka manoma ampanahy zay manokatra ny fonay mba hifehtena hanina fahalemem-panahy ka ho tena sambatra tokoa izahay raha miaraka aminao. Da iny mpanefana samy tompo rehetra n'aiza n'aiza misy azy reny mba tsy ny fahasambarana zay omenao maimaimpona ao amin'ny Kristy. Ho anao Andriamanitra midira sy laza dia ianao zay velona sy manjaka miaraka amin'ny Kristy amin'ny taona rehetra amin'ny fanahy masina mandrakizay. Amen. Misaotra ny tompontsika ry havana amin'izany fahasoavana lehibe mena avy amin'ny teniny zany. Aneo fandoran-tena isika amin'ny alalan'ny rakitra horaintsika ny hira voalahatra 7:750 hanympanantanterahana an'izany. Azenefu lasado kova sekeratena masa ini Yesus oleh Bapjaye Amen.
Soaran'ny tompontsika ry avana ny amin'ny fahatetarany fanompoam-bavahana aza diny ny rojom-bavaka antsika. Misy ny zatra isaky ny maraina amin'ny 5 hatramin'ny 9, misy ny zatra amin'ny 8 hatramin'ny 7. Betsaka ireo izay marary, misy ankizy kely marary any a, misy dekona, misy kristianina, da aleo mifampitondram-bavaka. Fantatsika koa zany tombony aretina, dia samy miaro tena ry havana miaraka amin'ny Kristy, dia hoarovan'ny Kristiana eny fanasiny antsika rehetra, dia mahiriza indrindra isika rehetra. Hitsangana isika marina amin'ny fotoana 5:30 ny voalohany sy ny faharoa alohan'ny tsodrano, ny andinin'ny 7 sy 4 aorian'ny tsodrano. Tanteran'Andriamanitra aminareo ny tsodranomasina, ary Andriamanitry ny fiampinonana, Andriamanitry ny fihavanana, Andriamanitry ny faharipo rehetra ny hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo, ho tanteraka tsy hanantsina nareo ny fiavian'i Kristy, ho tahino raha miditra, ho tahino raha mivoaka, ho tahino raha mandeha, ho tahino raha mitoetra, hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Petraka ivavaka mangina isika tompoko. Izay eo aminareo ny endry sy manam-pahalalana, okaseno amin'ny fitondran'ny tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrina. Ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.